Nandritra ny 5 taona nitondran'ny filohan'ny Repoblika no nahafahana nanatanteraka tetika sa mpampandrosoana voafaritra ho an'ny Nosy-Be. Mitana ny lohalaharana amin'izany ny fanitarana ny seranam-piaramanidina fahasenina manoloana ireo asa marobe ny tanterahana. Natomboka ny 4 oktobra 2024 ny asa ka ny tanjona dia ny analehibiazana ny varavaran'ny fandraisan'ny Nosy-Be amin'izao tontolo izao. Amin'ny alalan'ny fanitarana ny fahafahamandray fiaramanidina, ny fanitarana ny fandraisana sidina mifanontona, fanitarana ny fiantsonana fiaramanidina, fampanarahana fenitra ny arloza, ny fitsirihana firehetana ao koa ny fandorana fako. Fanatsarana goavana ny Nosy-Be izay manamarika ny fizahantany eto Madagasikara fa indrindra ho an'ny mponina eo amin'izay mivelona indrindra amin'ny sehatra io. Koa satria isan'ny toerana misarika mpizahatany betsaka indrindra eto Madagasikara i Nosy-Be dia no tanterahina ny volana Jona 2024 ny fifanaraha-pitantanana mandritry ny 18 taona teo amin'ny orinasa Ravinal Airport sy ny fanjakana Malagasy. Ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena no sary fanahiona voalohan'ny firenena. Izany no mahazava-dehibe ny fanatsarana ny seranana ao Nosy-Be araka ny fanampim-pambandrosoana napetraky ny filohan'ny Repoblika. Ny fisokafan'ny toeram-pampianarana momba ny fizahantany sy ny fandraisam-bahiny INTH any an-toerana dia isan'ny finiavana metraka fotodrafitrasa fampandrosoana ho an'ny Nosy-Be. Azo fiofanana mahakasika ny toeram-pisakafoanana, ny lakozia, ny toeram-pisotroana, ny fandraisam-bahiny ary ny fikirakirana efitrano fandraisam-bahiny ny tanora avy amin'ny toeram-pampianarana io. Fiofanana izay mamaly ny filan'ireo faritra iny satria saika ny sehampiariana rehetra dia mifandraika na mivantana na ankolaka amin'ny fizahantany avokoa fa indrindra fiofanana mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Tsara ho marihana fa ny tanjona izany dia hanomezam-pahalalana sy fahaiza-manao ny tanora hanatsarana ny tolotra. Tanteraka ny fanamby ankehitriny satria hita miabo ny fahaizan'ireo tanora misehatra amin'ny fizahantany. Ny fisian'ny NTH eto Nosy-Be anisan'ny zavatra isan'ny tsara ho an'ny vahoaka indrindra eto Nosy-Be zegny satria mampivoatra ny zanaka, mampivoatra ny malagasy ny fisian'ny NTH eto. Misy be ny atanty amin'ny mpianatra magnano formation io satria ny fahaizana, ny fahalalagna zegny tegna tadiavinay mba hanamboarana fiaignanay amin'ny lomany zanaka amin'ny ho avy. Zay tegna atantinay amin'ny fianarana. Anisan'ny tsara be ny fitondragna nagnapetraka ity NTH ty resaka touristique ao koa ny hotellerie. Isan'ny tsara be satria ny ankizy manko midriky mianatra ary tsy maintsy ahita asa amin'ny amaray no fidirina amin'ny NTH. Maro be le zavatra hita agnatiny ao zegny. Ny fahalalagna azonao no miasa amin'ny amaray. Ny fahazahoagna asa ny tegna tsara agnatiny fidirina NTH. Anisan'ny fampiroboroboana ny fampandrosoana ity faritra ity ny fanavaozana ny serana-tsambina ankify izay lalantokana mihaja ny Nosy-Be avy an-dranomasina. Io no varavarana idirana sy voahan'ny mpizahatany hivezivezen'ny olona sy ny entana avy aty an-tanety hiampita ho an'ny Nosy-Be. Mihoatra ny mpandefa tralina, entana mihoatra ny 20 taona isan-taona no mifamezivezy ao ankify ka mahatonga azy ho fotodrafitrasa stratejika ary lalana tsy azo ialana. Narahana fanamboarana maro hafa ny fanatsarana, ohatra amin'izany ny fanamboarana ny tsena, ny biraon'ny APMF sy ny zandarmaria pirenena, ny fiantsonan'ny fiara, ny toeram-piondranana, ny fanalofana ny lalamiazo ny biraon mpandrindrana sy fifamoivozana an-dranomasina sy ny fivarotana tapakilan'ny fiara-pitatitr'olona.